nanomboka ny roapolo jona 2025 ny fiangonan'ny Masinday François de Sales no nisolo lasapeliny Pinardy ity farany izay tsy antonona intsony idirandreo tanora maro tonga tao amin'ny oratorio. Ity fiangonana ity no vavolombelon'ireo zavanitranga tena nisongadina sy manandanja teo amin'ny tantaran'ny Salesianina. Dia niasa mampirehetra katesista ary mpitantana mpanay an'i Don Bosco. Ny vavaka nataon'ny Mama Marguerite ny fankalazana manetriketrika miaraka amin'ny mozika sy ny feondreo tanora. Teto no niofanandreo Salesianina andiany voalohany ary mbola mitohy ny fanovozan'ireo Salesianina zanaky Don Bosco avy amin'ny faritra maro manerana an'izao tontolo izao mba hanovo arem-panay sy hiaina indray an'ilay herim-panay tany am-piandohana. Eto amin'ity faritra ity tatoambadiky ny altara i Don Bosco ny nampikofesy nandritry ny ora maro isan'andro ary tiany mibanjina mitsaoka ny sakramenta masina tahaka azy koa i Dominique Savio sy ny tanora hafa voasariky ny Eucharistie mioka eo anatrehan'ny tabernakle. Ny altaran'ny Masina Maria ny toeran'ny fitiavam-bavaka sy fandresana fanapa-kevitra manokana eo amin'ny lafiny ara-panahy ho an'ireo tanora mpiara-miasa tamin'ny Don Bosco. Ny sary dia maneho an'ireo mpikambana tao amin'ny sakaizan'ny Masina Maria tsy azo kelika izay notarian'ny Dominique Savio sy ny fahitan'ny Don Bosco ny fiverenan'ny fiangonana katolika avy tany Grande-Bretagne. Ny altara fahatelo kosa dia natokana najanan'i Louis de Gonzague, olo-masina natao fakatahaka ho an'ireo tanora amin'ny endriny vaovao. I Dominique Savio, i Michel Magone, Francesco Bezuco no nisongadina indrindra tamin'ireo andihana tanora izay mifoka ny rivotry ny modely mpahamasinana ny aina natao validoko. Tao amin'ilay trano mahanitra kely ny Pinardy natorony ingay Pancrate sy Yosoavy indrindra manko no niantombohan'ny fianarana ara-panay izay nianaka manerana an'izao tontolo izao ka nahatonga ny Don Bosco ho fitaovana natolotr'Andriamanitra ampivelatra ny fanabeazana Salesianina. Ny finoana sy ny fahafoizan-tena nananany, ny fiankinany tanteraka tamin'ny Masina Maria, ny ampin'ny finoany ny antson'Andriamanitra tao amin'ny tanorany no nahatonga ity zavatra kely tany am-piandohana ity hiova ho asa goavana manerana an'izao tontolo izao. Ny toe-panain'ny Masinday François de Sales, ny fiainan'ny amam-pitiavana no nampitombo sy nampamokatra ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Nanomboka tamin'ny Michel Roa, Giovanni Caliero ary Joan Battista Francesi izay nankalaza ny sorona masina voalohany teto amin'ity fiangonana ity ka andihana tanora maro no nandalina sy namantatra ny antson'Andriamanitra ho amin'ny fanabeazana sy ny fitoriana vaovao mahafaly eto amin'ity toerana ity. Na ny fianakaviam-be Salesianina ihany koa aza dia niainga avy tamin'ity toerana ity sy nivoatra ary nielipatra na heran'ny vazatany amin'ny alalan'ireo coopérateur voalohany izay nanohana ny asa fitoriana Salesianina. Ny sarin'ny Masinday Joseph Kafaso, mpitantana mpanay Don Bosco, dia mampatsiahy antsika fa ny olona manandanja rehetra dia vokatry ny mpampiofana nanana fo indray, ny tia ary mpiandrondrina fanafosina foitena tanteraka tamin'ny fotoan'androny.